androsoan'ny olom-pirenena voarakitra anaty lalam-panorenana ary zo fototra raha teo koa ny fahafahana misitraka vaovao. Toy izany koa zo sy adidy ho an'ireo mpanao gazety ny manome izay vaovao marina ho fantariny fiarahamonina. Na izany aza nefa dia matetika tsy mitombina ny fisitrahana ireny zo ireny. Ary toy izany ihany koa ny fanatotosan'ny mpanao gazety sy ireo adidy mikaroka sy manatsikafina vaovao. Izahay eto amin'ny Transparency International Initiative Madagasikara dia mitsipaka tanteraka ireo karazana fanohitohinana ny asa fanaovan-gazety. Ary efatra amin'ny herintaona hatramin'ny nanomboan'ity amehana ara-pahasalamana ity izahay no niteny an'izay hoe alao avela lalaka ny fanaovan-gazety eny amin'izay toerana rehetra na fiasana io na hopitaly io na izy io hoe mitady vaovao izy dia hita sy tsapa zany fa manidy varavarana ireo loharanom-baovao indrindra ofisialy ireo ka hoaiza raha moa zany ny mpanao gazety ny hitady vaovao. Tsika raina soketaina foana zany ny mpanao gazety hoe manome vaovao tsy marina kanefa tsy misy manome azy an'ilay vaovao marina. Mila fainganina ny famoahana an'ilay lalàna momba ny zoalala na loi sur l'accès à l'information publique satria io koa dia anisan'ny singa anankiray tsy maintsy hita mampisy ny fangaraharaana eto amintsika. Tena ilaina liberté de presse satria ilain'ny olona, ilain'ny vahoaka mafantatra ny zavatra tena misy, ny toe-zavatra tena misy ahafahany mandinika, mitsikera sy manapa-kevitra. Ny fahafahany ilaina amin'ny mpanao gazety na ny hoe liberté de presse dia mba tsy misy zavatra miafina zany na dia kely fa mibaribary ny zavatra miseho eo amin'ny nivon'ny fiarahamonina na ny nivon'ny toeram-piasana. Ka ilaina mihitsy liberté de presse satria io zany mba azahoan'ny vahoaka miaina marina anatin'ny demokrasia. Mba ahafantarana vahoaka tena marina ny fiainam-pirenena, mba vaovao marina, mahapotika, azo porofony, izay no azonao tokony amin'ny mpanao gazety. Raha ny Masy Matianina no mandinika dia tsapa fa mandalo fahasarotana izany fanaovan-gazety izany eto Madagasikara, indrindra ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana izay zary lasa nampanano sarotra ny fanatanterahana ny asa, ny fakana vaovao, ny fanatonana loharanom-baovao ofisialy. Aiza ho aiza ny tontolo ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Ny ahaten'izany foana tsika isan'andro nanomboka tamin'ny fanafanana ny sivana tamin'ny taorianan'ny discours de la Baolina nataon'ny François Mitterrand tamin'ny 1989 ka natonga ny filoratsiraka nampanome fahalalana ny antoko politika sy ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Taona 2024 any hoe 20 taona teoriana mbola miady amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety foana isika ary nampalahelo dia zao roa taona ny sesy tao aloha teo dia amin'ny laharana faha-efatra amby 10 tsika tamin'ny taona 2020 tsika dia niembotra ny amin'ny laharana faha-fito amby 10. Isika nomeny olona tsiny hoe mpanome vaovao tsy marina kanefa ny loharano mikatona sy mihidy ina no atsakainao entinao omena ny olom-pirenena izay manana zo azo vaovao marina sy voamarina azo voalanjalanja ahafahany mandray fanapa-kevitra amin'ny zavatra manirana azy amin'ny fiainana andavanandro. Ny fanatsika fonana na investigation momba ny resaka kolokolo no himasoan'ny tambazotra malina noforoniny ny fikambanana Transparency International Initiative Madagasikara. Tambazotra ivondronan'ireo mpanao gazety Matianina avy amin'ny haino aman-jery samihafa ny malina ary manampy amin'ny fanamafisana olona ny ady atao amin'ny kolikoly. Mampiavaka ny tambazotra malina akoatra ny mahavondro ny mpanao gazety manao fanatsika fonina loha hevitra momba ny kolikoly azy, ny fanarahany ny fitarainan'ny olom-pirenena izay tonga mitantara trangan-javatra ny ainany na ahafahany mijoro vavolombelona. Ankabeazan'ny ireny loha hevitra trandrahany dia menga avy amin'ny fitarainan'ny olon-tsotra ny aran'ny tsindry azo leny. Ny angom-baovao marina azo mpanao gazety amin'izany dia entin'ny Transparency International Initiative Madagasikara sy ireo vondrona misehatra amin'ny ady amin'ny kolikoly hanamafisana ny atsisika atao. Miara-miasa amin'ny mpanao gazety izahay ao anatin'ny tambazotra malina sy ao anatin'ny gazety boky Trandraka Bay malina satria ny mpanao gazety dia isan'ireo tompony andraikitra lehibe ao anatin'ny ady atao amin'ny kolikoly noho izy maka vaovao amin'ny fomba matianina ary ireo vaovao azon'ireo dia ampiasainay ho ady sisika amin'ireo sehatra maro izay iasanay toy ny amin'ny fahasalamam-bahoaka
toy ny amin'ny fampianarana, amin'ny fananatany, amin'ny toekarena sy izay lafi-piaramonina rehetra misy eto Madagasikara izay arany kolikoly. Le droit à l'information, à la libre expression et à la libre critique, ainsi qu'à la diversité des opinions, étant mentionné comme liberté fondamentale de tout être humain, nous les journalistes, on y a cru. J'ai cru avoir libre accès à toutes sources d'informations, mais on m'a claqué des portes. J'ai cru avoir le droit d'enquêter librement, mais on m'a confronté aux escortes. J'ai cru respecter la vérité, mais on m'a jeté derrière les barreaux. J'ai cru faire mon devoir, refusant une commission, mais on me l'a retourné contre moi. J'ai cru avoir été fidèle à nos convictions, mais on m'en a fait mordre les doigts. Et certains ont cru n'exercer que leur métier, mais on leur en a ôté la vie, parce qu'ici, on nous a retiré le droit de critiquer, de commenter et d'émettre nos avis. Menaces, enlèvements, assassinats, emprisonnements, censure, agression, nous en subissons parce que l'État et la société ont eu le malheur de perdre la valeur de la liberté d'expression. On m'a toujours dit que je vivais une nation infiniment riche et endettée en même temps. Tellement ironique que je me demande comment alors je veux comprendre la raison, trouver l'erreur de l'équation afin de pouvoir apporter la solution. Parce que je suis libre. Parce que je suis libre, alors je libère en même temps toutes ces gouttes qu'on est enterrées vivantes. Ces sueurs et sans versets qui auraient tant à raconter, ceux qui ont payé les prix de ma liberté. Isan-taona ny Transparency International Initiative Madagascar dia mikarakara fifaninanana Grand Prix Malina izay amantaran'ireo mpanao gazety nisongadina indrindra nandritra ny taona tamin'ny fitrandrahana momba ny loha-hevitra kolikoly. Ny Grand Prix Malina dia fifaninanana investigation journalistique, izany hoe ireo artiklan'ny mpanao gazety nandritra ny taona no mifaninana ao anatin'ny Grand Prix Malina ao anatin'ilay loha-hevitra hoe ady amin'ny kolikoly. Dia nisy mpitsara zany mpitsara indépendant zany hoe jury indépendant tsara an'ireo article ireo dia zareo no nafahana nanome an'ilay laharana voaroa faharoa fahatelo tamin'ity Grand Prix Malina andiany fahatelo ity. Ho an'ny Grand Prix Malina 2021 dia nisongadina ireto mpanao gazety ireto. Laharana voalohany Monica Soloarson sy Tsikra Hagalala izay natotosany lahatsoratra fanatsika fonany abus de pouvoir et violence, l'omerta qui entretient la corruption sexuelle. Laharana faharoa Nadia Raoul-Manalina sy Elise Nandrasanela izay nanatotosany lahatsoratra fanatsika fonany tosika fameno, népotisme et corruption généralisée dans la distribution des aides d'urgence. Laharana fahatelo Perla Ratsimbazavy sy Yves Samuel Jaune izay nahatotosany lahatsoratra fanatsika fonany haute matsiatra, de gros poissons remis en liberté sans verdict. Andro azy sika milaza ny hoe andro maneran-tany ny fahalalana ny asa fanaova-gazety. Mbola tena sarotra ny lalana ao amin'izany raha ny zava-misy natrehana. Fa mankahery sy manentana andreo mpanao gazety namana rehetra satria ny fikarakarana fifananana toy izao ny fahazahoana loka toy izao dia manosika hatrany hoe nateo ary ny zavatra sarotra natrehana misy ihany izany ny mahita hoe tokony ankasitrahana ny ezaka natao. Famondronana hery tokoa no mahaforona izany ady amin'ny kolikoly izany ary sarobidy ny fahafahan'ny mpanao gazety manatanteraka ny asany sy ny fahazoan'ny olom-pirenena vaovao maro lafy. Le bonheur n'est pas un point ni dans une cylindrée, seulement dans les soirées bien arrosées. C'est comme un voyage, un chemin, une destinée où le départ est plus important que l'arrivée. L'adversité nous pousse à faire des mauvais regards. Les gens parfois nous rendent méchants, discriminatoires. On cherche toujours le bonheur, mais on le trouve pas. Donc en attendant, on avance, pas à pas.